Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry namako, efa mba hanandinika sy ny saintsaina kely ve ianao hoe raha nytaniana ireo olona izay mifanerasera aminao, moa ve laza tsy ampiampahambana izy ireo fa tena kristianina ianao, sa everin'izy ireo olon-tsotra ary tsy mpivavaka akory azy ianao? Tsarovy fa ny maha-kristianina dia tokony ho amin'ny fomba fiaina fa tsy izay lazainy ny vava fotsiny. Be no milaza azo kristianina mpivavaka fotsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, saingy iza amin'izy ireo reny tena izy e? Tsotra ny valiteny. Aoka mba ho ny fomba fiainanao andavanandro no ahitan'ny mpiara-monina ny maha-kristianina izay mpanaradian'ny Kristy marina anao, fa tsy ny maha-kristianina anao amin'ny fomba firesaka sy ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, nefa tsy iainanao akory izay teny lazainao. Izao indrindra no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jakoba 1:12 ka hatramin'ny 17 manao hoe: fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoy, dia toy ny olona mizany tarehany eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray, ny mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoa ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Antoko-pihira, Balsama Fiderana sy Emer Vonjy. Mitona milazo kristiana, pihira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina, fa efa higiagany fiaramonina, kanefa mandeha ho azy efa vita vaksiny sotra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andore dia ho tsimbakony asamba fiataon'ny fiangonana, manarato no asainy tompo atao ka dia lasa manjono ianao. Miverene mibebatsy ho laniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsy ane, ny tompo ananatra ny se. Lazay ianao avelo ireo fazarana, tsy aleo re miaino fananarana. Ovare lakolosany zao ira enonao anivizao, zao tire no antso farany malaky mirerena zao de zao. Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Topazo mason'ireo zokontsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba maisy ny tampoko tsotra izao. Manova miverena fa tsy zanokony antsony tompona, mifaninana amin'ny zava-tsisy antony, mandravavalan'ondro nombakantony, kanefa raha ny tanjony dia akatrany tena vaovao. Manova fa tsy zany re tsy zanokony antsony tompona, aza tesitra ianao na mitsafoka raha mihainy izay mahitana. Tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa noteren'ny fanahy, mba elore mba miangare sy dia arako vohozona re ireto avanao, mba manova azo atao. Lazay ianao avelo ireo fazarana, tsy aleo re mihainy fananarana, ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao. zao ty re no antso farany malaky miverena zao dia zao. Andao re dia ho simbako ny asa mafy ataony fiangonana, manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao. Miverene mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane, ny tompo ananatra ny se. lazay ianao avelo ireo fazarana, tsy aleo re mihainy fananarana, ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao. zao ty re no antso farany malaky miverena zao dia zao. Mba zao re izay ny ekena fefa vitiny ranony tompo aneanao. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tombotsoa folo an'ny fahasalamana entin'ny torimaso. Tsy dia nahaliana amin'ny mpitsabo tany aloha ny momba ny torimaso sy ny soentiny ho an'ny fahasalamana. Amin'izao fotoan'izao vao manomboka fantatry ny maro ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny fahasalamana. Raha latsaky ny enina na fitora ny fotoana natorian'ny olona iray dia mety harary izy. Voalohany mahasalaman'ny fo ny torimaso. Matetika no amin'ny maraina no hitrangan'ny aretim-po sy ny fahatapahan'ny lalandrà. Anisan'ny anton'izany ny vokatry ny torimaso eo amin'ny lalandrà. Fantatra fa maharatsy ny fikorianan'ny rà sy ny kolesterolina ny tsy fahampian'ny torimaso. Ny tosi-drà sy ny kolesterolina moa no anisan'ny miteraka fahatapahan'ny lalandrà sy ny aretim-po. Ho salama kokoa ny fonao raha matory adiny 7 ka hatramin'ny adiny 5 isan'alina ianao. Faharoa mety miaro amin'ny homamiadana ny torimaso. Antokony olona mety mora tratra ny homamiadana nono na ny tsinay be indrindra ny olona mpiasa alina. Everiny mpikaroka fa ny fahazavana mandritry ny alina dia mampiena ny antsoina hoe melatonina ao amin'ny vatana. Tsy ranoka miforona ao amin'ny vatana ao anaty aizina izy io, izay mampatory antsika ary everina fa miaro amin'ny homamiadana sady misakana ny fivitosana mitarika ao amin'izany. Noho izany, ataovy maizina tsara ny efitrano fatorianao mba hamokara amin'ny vatana melatonina izay ilainy. Fahatelo, mampiena ny rarin-tsaina na stress ny torimaso. Miteraka rarin-tsaina na stress ny tsy fahampiany torimaso. Mikorotana ny fiasan'ny taova ao amin'ny vatana, mitombo ny tosi-drà sy ny tsy ranoka mamorona rarin-tsaina. Mampitombo ny mety ho famelezan'ny aretim-po sy ny fahatapahan'ny lalandrà ny tosi-drà ambony. Toy izany koa
ny raritsaina na stress dia tsy mampahita tory noho izany enaro ny managedraka ny ozatra na ilay antsoina hoe relaxation mba hanamaivanana ny raritsaina. Faefatra mampiena ny fanaviana ny torimaso. Mampitombo ny fanaviana ao amin'ny vatana ny tsiranoko ny raritsaina. Aretina maro no mety ho vokatra izany toy ny areti-po sy ny homamiadana ary ny diabeta. Everina fa ny fanaviana no isan'ny mandreraka amin'ny vatana sy mahantitra. 5. Mampahavitrika ny torimaso. Manome hery ho amin'ny andro manaraka ny torimaso nandritry ny alina. Ny fihetsiketsehana sy ny asa nandritry ny tontolo andro koa dia mampatory tsara. Rehefa mifo feno hery ianao amin'ny maraina dia ampiasao izany hery izany mandritry ny andro ao amin'ny tontolo misy ianao. Vokany, atory tsara ianao amin'ny alina ary tombo ny herinao amin'ny andro manaraka. Fahenina, mahatsara ny fitadidiana ny torimaso. Tsy tena fantatra ny mpikaroka tanteraka ny antony mahatonga antsika atory sy hanonofy, saingy fantatra fa mandravina sy manambatambatra ary manamboatra ny zavatra rehetra niditra tao aminy ny atidoha mandritra ny torimaso. Fotoana sarobidy ho an'ny atidoha mba hanatsarany fitadidiana ny torimaso lalina. Noho izany, raha ampy torimaso ny olona iray dia ho tsara ihany koa ny fitadidiny. 7. Mety ampienana lanja ho an'ny matavy loatra ny torimaso. Hita mpikaroka ihany koa fa mora tratry ny hatavezana ny olona matory lazaky ny adiny 7 isan'alina. Everina fa mampikorotana ny tsiranoka antsoina hoe gerline sy leptine izay mandrindra ny fahazotokomana ny tsy fahampiany torimaso. Koa raha tokony hampiana tena ianao dia matory ara-dalàna. 8. Mahasoa ny fatoriana atoandro na la siesta. Tsy hoe manome hery vao fotsiny sady misolo ny asan'ny kafe ny torimaso atoandro fa miaro ny fahasalamana ihany koa sady mampitombo ny fahombiazana. Hita tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny olon-dehibe Grika misa 4:4 alina fa ireo izay matory kely amin'ny atoandro dia kely ny mety hahafaty azy ireo amin'ny areti-po. Tsy dia tratry ny raritsaina na stress ihany koa ny olona matory atoandro. Ankoatr'izay, manatsara ny fitadidiana sy fiasan'ny saina ary mahafalifaly ny torimaso kely amin'ny atoandro. 7. Mety mampiena ny fahakiviana ny torimaso. Misy fiantraikany betsaka amin'ny raha simika ao amin'ny vatana ny torimaso, anisan'ireny ilay antsoina hoe sérotonine. Mora tratry ny hakiviana ny olona tsy ampy an'io raha simika io. Azonao atao ny misakana ny hakiviana tsy ho tonga amin'ny fatoriana adiny 7 ka hatramin'ny adiny 9 isan'alina. 10. Manampy ny vatana amin'ny fanamboarana ny simba ho aminy ny torimaso. Fotoana hanamboarana ny vatana ny simba vokatry ny raritsaina sy ny taramasoandro ultraviolet sy ny zava-manimba hafa ny torimaso. Mamokatra protéine ny vatana mandritra ny torimaso. Ireo kasinga protéine ireo no mamorona fiarovana ao amin'ny sela ka ahafahan'izy ireo manamboatra ny sela hafa izay simba. AWR Téléphone 033 37 106 13. Tark, cœur de l'île. Yeah.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Ry mpiaino malala dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa nomena ty fotoana manokana androany ity ka andeha hiaraka hanorika ny lohantsika mba hisaotra azy. Ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay dia ho anao ray malala sy tsara ary masiny indrindra any an-danitra. Eny misaotra anao zay tsy mitsaratra ny manonony izany teny izany satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitiavanao anay ary izany famindramponao zany tsy nahalanytritra anay ka mbola nahafahanay tamin'ity androany ity indray miona amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Ray malalo mamelany elokay mamindrafo aminay ary aoka ny hitoetra ny fananao masina aminay tsiraray avy ka raha andinika ny teninao indray zahay dia sokafany zany fanahinao zany ny masom-panahinay kosa andinika iaino ary atakatra izay tenao lazaina dia tononona sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andesika hiaraka anokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Exodosy 2 ary ny 17 sy ny 4. Exodosy 2 sy 4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy ary indreo nisy Hebreo roa lahy niady dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana no mamono namanao ianao? Fa hoy izy, iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Misy tantara anankiray misongadina indray. Tantaran'ny Mosesy zay mitazatazana ireo rahalahiny miasa mafy. Ary tao anatin'izany fotoana izany nefa dia vo aingana kely tsy ela akory fa ny ampitsony le voalaza eto hoe ny ampitsoniny dia ny ampitsony izay namonony Mosesy lay Egyptianina. Dia mihevitra izy fa tsy misy olana ny fiainany. Maraina vaovao indray misokatra ary nijereny reto mpirahalahy Hebreo zay niady. Ny antony ady moa dia be deabe satria rehefa ao anatin'ny asa mafy ianao dia misy ny fahakizitinana, ny faharerahana dia mitarika ho amina fomba fisaina mety manana herisetra anaty ary tiana avoaka zany herisetra anaty zany ka tsy mahagaga ireto Hebreo roa lahy ireto raha lianady vetivety eo ao anatin'ny sarotra. Dia zany no zava-misy ao amin'ny fiainantsika, tsy mifampijery intsony ny olona, tsy mifankahazo teny intsony aza matetika ary ny olona iverina zay tena ho tsara manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria Hebreo reto olona ireto nitaizana araka ny tenin'Andriamanitra. Mino afa ny maraina alohan'ny andehanany asa dia efa manao fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra azy ary na ny hariva alohan'ny atory ihany koa dia mbola manao fotoam-bavaka. Eny misy ary eny Perinasy eny dia mandeha ny fotoam-bavaka kanefa tsy maintsy mitadirika Satana amin'izany fotoana rehetra zany mba azahoany mandrava izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ka tsy ny maha Hebreo no misakana ny fidiran'ny Satana an-tsehatra fa maika aza dia manentana azy mba hanao zava-dratsy. Ary izany indrindra ny tokony tandremantsika ry mpiaino malala. Aoka tsy hevitra ianao hoe efa kristianina aho, efa manao fanompam-pivahana maro aho, efa manaraka ny fanompoana rehetra zay misy ho an'Andriamanitra aho
ary manao ny zavatra rehetra, kanefa misy ny fotoana izay mahalavo anao, satria ao anatin'ny ray mpimaso izay tsy ambenana dia tonga ilay ratsy manetsika ilay zava-dratsy rehetra manodidina anao ary tafiditra ao anatinao ihany koa izany. Koa indreo ary reto hebreo roa lafa niady de tsy mahagagy intsony zany toe-javatra zany, satria tsy nisy ilay fiambenana ary rava ilay eritreritry ny fifankatiavana tao am-po. Ka rehefa niady izy roa lahy dia tonga ny fanahin'Andriamanitra, ilay irak'Andriamanitra izay mbola mitazona ilay aim-panahy tsara tao aminy, satria mbola nihevitra izy fa tamin'ilay fotoana izay namonoany ny Egyptianina dia Mosesy io zany dia nanao zavatra tsara izy, ary ny zavatra tsara izay netretiny dia zao hoe nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpitsara izy ary ny tsara marina, ary izany tokoa no izy satria famarinana ne no namonoan'ilay Egyptianina, satria hita ny fahadisoana. Ary eto ihany koa dia mbola nijoro mpitsara ireto hebreo roa lahy ireto izy, tsy avetrana izy dia nilaza hoe ny anankiray ny diso na ny anankiray, fa zao no fanontaniana izay napetrany. Nanatona n'ireo roa lahy niady izy dia fanontaniana tsotra de tsotra ary fohy de fohy: nahoana no mamono ny namanao ianao? Nampianarina azy tokoa ny tenin'Andriamanitra, milaza hoe tiavo namanao tahaka ny tenanao ary aza mamono olona. Kanefa rehefa niteny izany izy teto, teny mpitiavana izany, dia zao no valiny zay azony eo amin'ny 4:10. Fa hoy izy: iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ry mpiaino malala, tsapanao tsara ve zany valiteny zany zay mifanohitra be dehibe amin'ny tenin'ny Mosesy? Mosesy dia nanao teny fanajana: nahoana no mamono namanao ianao? Ary valiteny kosa dia iza no nanendry any alahy? Tsy ianao itsony fa ialahy. Teny famazivazina, fanambaniana, teny tsy fitiavana ary teny efa tafahoatra. Satria Mosesy anerany seho teo anatrehan'izy ireo dia zanaky ny mpanjaka vavy, oka mbola taditsika ary amin'ny mahasolo tena ny lapa azy no ijoroany eo, manana ny maizy azy izy na ny akanjo nanaovany aza dia akanjo zay natao avy tao andapa. Kanefa dia tsy nisy aja, tsy nisy voninahitra nomena azy, ary raha mba nanontany izy mba hatonga ny fitsaharany ny ady, ny trompanelanelana, dia teny ratsy zay no azo ilazana azy. De tsy vitan'izay ihany nataon'reto roalahy reto, fa nisy iray amin'izy ireo teny tamin'ny Mosesy zay nivadravatra, ary mino aho fa io anankiray io no manana ny fahadisoana raha niady tamin'ilay hebreo anankiray, satria izy no avovava indrindra. Ary zao no lazainy eo amin'ny tapany 2:4: moa mikasa mono ako va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina? Mahagaga zany. Ry mpiaino malala, manana rahalahy ianao, mahatsapy ianao fa ireo rahalahinao mpiray tanindrazana aminao ireo dia nanaovana ny tsirariny, noho izany natonga anao niditra ho mpitsara, satria ianao manana ny fahefana. Zay ny nananany Mosesy teo amin'ny fahefana mba hitsara, fa na dia ny ampahany monja aza eo amin'ny fiainany reto hebreo reto, kanefa dia natao tsinotsinona izy, tsy noraraina izy, fa teny ratsy no navaly ny soa zay nataony. Ary ny zavatra tena mbola mitondra loza indrindra azy ho an'ny Mosesy dia zao: nahita ny namonoan'ilay Egyptianina io hebreo io, nahatazany zany ary nijoro vavolombelona ny amin'izany. Ny an'ny nataon'ny Mosesy dia zao: tsy namaly fa raiky tahotra izy, dia nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ry mpiaino malala, aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra zay tapin'ny loha, ary tsy nirindrina no mahasakana ny resaka rehetra zay ataonao ao an-trano, fa nirindrina aza miteny. Aokatsika tsy hevitra mihitsy fa rehefa manao zavatra anankiray ka rehefa nahazo antoka fa tsisy nahita iny dia ho zay tokoa ny zava-miseho, fa tsy marina izany. Misy mahita foana ny zavatra ataonao,
faharoa manaraka an'izay dia zao za matoky olona fa na zay verinao ho rahalaza ka iaro anao anatin'ny asa tsara zay neverinao natao dia manameloka anao. Eny ny zava-dratsy rehetra dia melohan'ny olona, ny ratsy no manjaka ny manan-kery ary mora tadidina. Koa tato amin'ny sain'ity Hebreo ity dia lay famonona ho faty no tena ny raikitra tao am-pony. Tsy no raraeny ma Egyptianina zay nampanompo mafy azy, ilay Egyptianina zay nyvonoina. Eny fa na de nanana eloka be azy ilay Egyptianina de zao ny nijanona tao anatiny dia lay famonona, lay sarany famonona fanalana aina. Koa izany no navoaka n'indray. Lesona lehibe io ary nitondra lesona ho an'ny Mosesy na tonga tahotra ho azy. Ary lesona lehibe ihany koa ho atsika tsiraray avy izay mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra. Isika izay ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana fa Kristy dia lohan'ny fiangonana ary mpitarika atsika tsiraray avy. Aoka isika ry hava-malala mba isaitsaina lalina ny amin'ity tantara ity, ka na inona nina ataotsika dia aoka mba ho voninahitran'Andriamanitra, fa na inona takona dia tsy maintsy ampamohan'Andriamanitra amin'ny fotoanany izany. Na inona ataotsika iverintsika ho tsara dia aoka tsika tsy hamita tena, satria ny zavatra iverintsika ho tsara dia ratsy mandrakariva. Na tonga ny apôstôly Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako mangana satria tsy ny tsara zay iveriko atao no atao fa ny ratsy kosa no mahazo vahana. Engane ny tompo mba hanome fietrehetana tsara ho anao, hanome toepo zay maniry ny tsara mandrakariva ary toepo zay manaraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra no hitahy anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra amin'izany teny izany, ary dia mifanao veloma ho amin'ny fotoana manaraka indray sika na manao andrembovonjerinaivo sy namana samma zay atao amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Yavunampu Reareaku Basulu ifiti Panetete nare Fayeti maha Oampiana rua Nizaruku Irtarati suru Tarika Ambassadora Oampiana rua Ahayanume Faeti atena Tivula arena Befi ancana Farnai manduraka Izara fiti Tuani Kristi Yavunampu Reareaku Basulu ifiti Panetete nare Fayeti maha Oampiana rua Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feo ny fanantenana. Oampiana rua Umalemi fanai Famaeri vai Chiaramiteni zilai Farimana fanai Mahatukisisai Silama trachani Zimbabe ai ai
fanetretena be fa etsy mahary o ampianaroa izaokovono etraratsy solony miavonampo leareako lasiro ifitile fanetretena be fa etsy mahary o ampianaroa izaokovono etraratsy solony mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina sambatra hono razozoro fa manan-kijoroana sambatra raherina fa manan-keferana fa sambatra kosa izahay izay eto amin'izao fandarana fanabeazan'izao fa manananao piaino ko dia tolorana ny arahabo mba ampirarentsoa ianao a misaotra indrindra ny amin'ny fanjohinao izao fandarana fanabeazana izao miarabana manarila faly miarabanao piaino miarabanao ihany koa namana joelantormisa ya mialoha indrindra ny anomboantsika nyfandarana namana rila dia tsara raha mba oetitsika mbavaka aloha ny piaino atsika raha inay tsara sy masina indrindra ny an-danitro misaotranao izahay noho ny fotoana nomenao anay ka nahafahanay nyona tamin'ity piaino ity amin'ny alalan'ny sohonjapeo izao anao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra koa mitahianao amin'ny fomba manokana ity piaino manoloana anay ity meo azy ny hery hahafahany manabe ny zanany fenoho ny fanahy masina izy mba ananany fahendrena hitaiza sy anabe ny zanany ka ho zanaka endry sy anana ny maizy sy ny maizay azy ane io zanany eo ka anisan'ireo mpandova ny fiainana mandrakizay ny ankonana ray manontolo mino izahay fa enonao zany vavaka izany ray malalo satria tonononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen ya anio sika dia ametraka fanontaniana hoe inona no andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreny tena misy tokoa ve ny andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreny na koa hoe misy lany zatovo ny ray aman-dreniny ve ao ihany koa hoe ataon'ny zatovo inona moa ny ray aman-dreniny ao anatin'izany manana didy sy andraikitra eo anatrehany fanabeazana ny zanany ve zany hoe fanabeazana ny ankizy fanabeazana ny zatovo fanabeazana ny tanora ve ny ray aman-dreniny atraiza ny fampiaran'ny ray aman-dreniny ny fanabeazana ny zanany de raha amaly fanontanian'ireo sika na manarila dia tsara valiana voalohany de ilay fanontaniana farany hoe atraiza ny fampiaran'ny ray aman-dreniny ny fanabeazana ny zanany ny valiny de hoe hatrany amboaka zany nefa tsara beazina ny zaza anankiray dia eo no efa ampiarany ray aman-dreny sahady ny atao hoe fanabeazana efa nyresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany hoe fanabeazana ny zaza any amboaka zany fa miankina indrindra amin'ny fifandraisan'ny mpivady sy ny ainan'ilay reny mitondra voka ny toetra n'ilay zaza zay ateraka efa nyresantsika teto amin'ny
fandarana ihany ko hoe tsara raha efa iresahany ray aman-dreny sahady ampianona mozika malefaka ilay zaza ao amboaka sy ny sisa sy ny sisa efa ndresantsika izany fa ndeha amaly ilay fanontaniana hoe inona no andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreny ny sika raha toka iverenantsika tadidiana avokoa ireo sosikevitra efa narositsika teto amin'ny fandarana namana rila dia ireny sosikevitra rehetra ireny ilay andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreniny fa na izany na tsy izany dia hoezantsika ihany ny laza zavatra maromaro ho fampatsiahivana ny ray aman-dreny no resantsika teto amin'ny fandarana namana rila fa misy olana ara-pifandraisana ny ray aman-dreny sy ny zatovo lasa raisin'ilay zatovo fahavalony sy pitsikilo azy ny ray aman-dreniny ary izay no mahatonga ny zatovo iatefany amin'ny olona ny velany eo anatrehan'ny zay olana zay ka lasa tsy manana fifanakaikezana po amin'ny ray aman-dreniny izy fa amin'ny olona any velany no ananan'izay fifanakaikezana po izay indrindraindrindra eo amin'izy samy zatovo dia io no mitarika ilay fitiavanamana oety mikasaka ilay fiainana tonga lafatra saingy tsapany fa misy zavatra tsy ahafahany manoatra eo amin'izany fikatsahana ny fiainana tonga lafatra izany noho izany dia voatery izy miverina any amin'ny ray aman-dreniny ary matetika dia tena zava-dehibe aminy zava-dehibe amin'ilay zatovo mihitsy zany ny mahita ny mahafantatra fa io fiverenana any amin'ny ray aman-dreniny io a dia ahitany taratra fa momba sy mihevitra ny fiainany sy izay mahazo azy sy izay ilainy ny ray aman-dreniny fa ny atsapany kosa fa tsy mihevitra na tsy mieritreritra ny momba azy ny ray aman-dreniny de vao maika manosika azy aneo ilay fietsika tsy tiany ny ray aman-dreniny ary tena lasa fankalana mihitsy le izy rehefa mitoy de vao maika manampitrotraka ihany koa ny fitoram-bato zay ataon'ilay ray aman-dreniny zatovo hoe maditry be famalina tsy laitra anarina sy ny sisa sy ny sisa saingy raha tena dinihana dia ilay ray aman-dreny mihitsy no nitarika izany vokatry ny tsy fahatsapan'ilay zatovo fa mihevitra ny momba amin'ny fiainany mihevitra izay manjo azy ilay ray aman-dreniny noho izany a rehefa miverina aminao ny zanakao ray aman-dreny dia raisonamana akaiky izy ary tsara raha ianao mihitsy no mipetraka amin'ny toerana zay mahazo azy azonao zany hoe inona ny manjohan'ity zanako ity tsapanao iainanao mihitsy zany enina dia tsapanao teo aloha aza tamin'ny fiainana zay niarahanao tamin'io zanakao io fa nironana ka nivelany tokantrano ny fitiavan'ilay zatovo izay azo lazaina fa nakararo ny fonao de zao kosa rehefa miverina aminao izy ka milaza fa milanao ray aman-dreny de raiso tsara ary tsara raha ianao no olona tena mifandray am-po sy mifanakaiky amin'io zanakao io mifanakaiky tanteraka mifakahazo mpinamana akaiky olona afaka miaino azy olona afaka anampy azy sy amahany olana zay mianjady amin'io zatovo io olona mifampatoky aminy ka amoindray ny fifampitokisana efa nisy teo aminareo tany aloha saingy tapaka teo amin'ny mahazatovo ka ampitraka indray ny fahatokisan'ny tenan'ilay zatovo ka hiala avokoa ny tahotra hiala ny aia izay ny ainany fa mba ho fanantenana velona no iainany ka hafahany aneo ny mahizy sy ny mahaizay azy amin'izay fotoan'izay dia ho fantany tanteraka ny tenany dia irona moramora amin'le atao hoe zatovo sy olona tompona andraikitra izy amin'izay fotoan'izay a dia izy ilay olona tena tadiavina sy ilain'ny fiarahamonina ary ao anatin'izay dia ho fantatrao koa hoe inona no safidy tena ndraisin'ity zatovo ity amin'ny alalan'izay safidy zay zavatra tian'izay a dia ho fantatrao izy satria noenonao ny resaka zay natony taminao araky nefa nresantsika teto amin'ny fandarana ihany keo tany aloha namana lehilahy dia mila olona akaiky alaina tahaka sy atao amin'ny modely ny zatovo am'izay le olona fakatahaka sy tiana atao modely zay rehefa tsy mahita izany ao tokantrano ny zatovo a dia anyvelana izy mitadin'izany efa nyresaka izany tsika tany aloha arak'izany dia
tsara raha ianao ray aman-dreny ny olona alainy tahaka sy ataony modely, ary tsara ihany ko raha ianao ray aman-dreny mihitsy no manao zay asarika an'io zanakao io amin'izany modely sy olona fakatahaka zay ataonao izany. Zavatra ataonao amin'izay fotoan'izay dia ianao maneho amin'io zavitovo ny fahamarinana ao atokantrano, ampiaininao zany fahamarinana zany ny zanakao ao atokantrano. Faly ny zatovo ary makasitraka anao ray aman-dreniny izy raha hitany sy tsapany fa miaina amin'ny fahamarinana ianao ray aman-dreniny. Maro ny zavatra tiana resahana amin'izany hoe miaina amin'ny fahamarinana zany, fa anisan'izany ohatra ny tsy fisian'ny fitanolana sy ny fiangarana zay ataon'ny ray aman-dreny ao atokantrano. Zany hoe ny fanabiazana zay ataon'ny zanakao zany ao atokantrano de ataovy fanabiazana mitovy marindrano, zay azony anankiray de azony anankiray, enony anankiray de enony anankiray, tsy misy fiangarana fa miaina ao anatin'ny fahamarinana mihitsy lay zaza. Eo ihany ko ny filazana ny marina mandrakariva sy ny zava-misy ao atokantrano, ny amin'ny zavatra zay mampanidikitika sy ny zavatra mba tiany zatovo fantatra. Ka rehefa izay no tanteraka ao ray aman-dreny dia ianao no olona tena alainy modely sy ataony fakatahaka. Fa anisan'ny zavatra andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreniny ihany ko ny hompanohana azy, ho fakany hevitra sy ho mpiray lalana aminy. Efa nolazaintsika ihany ko zany tamin'ny fandarana tany aloha, ary tsy sasatra isika na manarila mamerimberina fa miaina fikorotanana anatin'ny zatovo. Fikorotanana zay tsy zakany sy tsy ahitany vahaolana ary tsy hahafantarana ihany ko izay lalakale mba anamaivana zay iainan'izay. Ka izany indrindra no ilazana fa tsy misy olona tsara toerana akoatran'ny ray aman-dreniny mba hanohana sy ho fakan'io zatovo hevitra, ho namany, ho mpiray lalana aminy mba anamaivana izany fiainana izay iainana zany, samy mamaiva eo anatin' zany zay tsy ahitany vahaolana zany, indrindrindrindra eo amin'ny olana zay manjo azy. Koa ny torohevitra ampitiavana sy ampalemepana zay ataonao ray aman-dreny eo anatrihan'ny olana izay manjony zatovo zanakao dia hery lehibe ahafahan'io zanakao io hiezaka ka hitany vahaolana eo amin'ny fiainany. Ary io ezaka ataon'io dia ahafahany manamafy ny fahatokisantena ary mitarika ihany ko ny fahafantarany mahizy sy ny mahaizay azy zay averimberitsika matetika satria zava-dehibe izany. Ary io no mitondra any amin'ny fahafantaran'ilay zatovo ny tenany ka ahazo ny antoka fa iza izy. Eto amin'ny fandarana namana joelanto ary misa de tiana ny milaza fa ireo zatovo ireo de betsaka ny zavatra tsy mbola voafehiny, betsaka ny zavatra tsy hainy. Anisan'izany ny tsy fahaiza miaino, ny tsy fahaiza miteny, ny tsy fahaiza miaina, ny tsy fahaiza manao, ny tsy fahaiza mamantatra ny mahazo ny hafa. Ireo rehetr'ireo no manosika ny zatovo sy ny tanora hevitra ny tenany ho endry sy tsy manaiky ho eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreny. Tehany eo fa olona manana ny fahaleovantenany izy amin'izay fotoan'izay. Rehefa tena zoina nefa namana joelanto ary misy de tsy hain'izy ireo akory ny miaina sy ny mitondra tena ao anatin'izany fiheverana fananana fahaleovanteny zany. Tsy hainy ny manavaka ny mety sy ny tsy mety. De izany no mahatonga azy ireo ho mora andairan'ny fakam-panahy isan-karazany. Noho izany de mila nao ray aman-dreniny izy mba hanampy azy, mba ho namany akaiky de akaiky, ahafahany mamany olana sy ahaizany mitondra ny fiainany. Koa noho izany raiso izy ampio. Ary tena zava-dehibe de ny hitondranao ray aman-dreniny azy eo anatrehan'Andriamanitra ka tonga azy hanampahendrena satria ny fahatahorana an' Jehova
no fiando ampahendrena hoy ny tenin'andriamanitra. fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena larena zaro tsy maharitra. Dia izay indray ary no masakazo natolotra anao androany fa mametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra na manao joelina antornisa sy rila. AWR téléphone 034 06 797 62. I woke up this morning to a beautiful new day. The sun shone through my curtains as I knelt to pray. Dear Lord, before I get too busy, leave my bedroom and go my way. I just want to stop and praise you. I just want to say, oh Lord, maker of this new day, I worship you, my God and Creator. And oh Lord, maker of each new day, I magnify and praise your holy name. If God's people would only remember how to start each day, giving him the glory due his name. If they would only stop and feel his presence before they rush out on their way, they would find the peace he gives and have the joy to say, oh Lord, maker of this new day, we worship you, our God. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Rehefa avy nyresaka ny tsy fankasitrahany, ny fitondrana fanatitra ivelambelany fotsiny mba ho fanaronana ny fahotana ankafizyn'Andriamanitra ary tsy nitsitsitsy fitenenana mihitsy tamin'ny fanaovana an'izany. Fanameloana izany dia izao no antso ataony eo amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7 ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Avy ary fandahatra isika. Na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hinana vokatsoa amin'ny tany, fa raha mbola mandasy mihodina ihany ianareo dia ho lanin'ny sabatra fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, tsy ny abetsahan'ny fahotanao ny olana amin'Andriamanitra. Tsy ny faharatsiany izany rehefa mandeha manatona azy, manao fanatitra ianao mba hangataka famelan-keloka sy fiovana na fibebahana amin'Andriamanitra. Raha ataonao ny fototsotra izany dia hahazo famelan-keloka sy fiovam-po-marina ianao. Eto dia manasa antsika Andriamanitra. Nasehony mazava tsara ny vahoakany Joda na ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay ny fahadalan'izy ireo tamin'ny nandikany ny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra. Fa tsy nijanona teo fotsiny izy fa niantso azy ireo mba hiova.
eo amin'ny 9 sy ny 17. Eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Tsy vitsy amintsika ny mandeha ny am-piangonana isan-kerinandro mba angataka famelan-keloka ny amin'izay natao nandritra ny herinandro. Fa tsy vonina ny ova amin'izany mihitsy. Famelan-keloka fotsiny tadiavina mba hialana amin'ny voka-dratsy aterany, matahotra ny kapoka avy amin'Andriamanitra, fefa vonina ny anao ota vaovao indray isan-kerinandro. Dia izao ny lazainy. Misasay ianareo amin'ny 9 sy ny 17. Misasay ianareo, esory tsy ho anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Fiainantsika andavanandro angeno anehoanan'izany fiainana ratsy zany. Efa lasa fanao zany. Mitsara faza manao ratsy. Mianara hanao ny tsara. Dinio zay rariny. Anaro ny mpampahory. Omeo rary ny kamboty. Tsarao ny ady ny mpitondra tena. Fiainana andavanandro anie zany. Koa samy mieritreritra ny amin'ny fiainany. Tsy tian'Andriamanitra raha ampisarantsika ny fiainantsika andavanandro sy ny fiainantsika makany am-piangonana. Tsy tian'Andriamanitra ifangarika zany fiainana izany. Ka haitsika ny metsara vilatsy eo natrean'Andriamanitra manatitra fanatitra tena tahaka ny olona masina ireny rehefa isa-tsabata na isaky ny alahady ho an'izay mbola mivavaka amin'ny andro alahady. Kanefa andavanandro dia ny ratsy fanao mbola ankafizina. Azonao an-tsaina ve hoe mpanao eloka izay mendrika ho vonoina, ho faty no asaina miala amin'ny lalany mba azo famelan-keloka, azo fanafahana, ahafahany miara-miasa amin'Andriamanitra aorianan'izay, ary mba ho afaka hananatra ny mpampahory, hanome rary ny kamboty, hitsara ny ady ny mpitondra tena. Ary ny antso ataon'Andriamanitra eto hoe avia ary fandahatra isika dia mampiseho fanetretena lalina. Dia fanetretena lalina ataon'ilay Andriamanitra namorona sy tia hamonjy antsika. Tompony hery rehetra izy, tompony fahefana rehetra izy, ary zony dia zony manafoana antsika olombelona izay nanao ny tsy nety dia mamorona olona vaovao indray, saingy tsy zany nataony, fa nidina lalina dia maty ny solo antsika teo ny toerana izay tokony nafatesako sy teo amin'ny nafatesanao izy ny maty. Dia manao antso-pitiavana amin'ny olona izay efa nanamafy ny fony sy nanda azy. Mahatalanjona ny fitiavan'Andriamanitra. Avia ary ifandahatra isika ho izy. Andao iresaka, ifanakalo hevitra, iresaka amin'ny olona efa nanamafy ny fony. Ny fitiavany azy ireo no nanosika azy, hiantra sy hitaona azy ireo, hibebaka sy ala amin'ny lalan-dratsiny. Nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo fa ho tonga fotsy ny fahotany mena. Nahoana moa ny fahotana no mena lazana azy eto? Satria miloko mena ny ray, ary ny heloko ny fandatsahan-drano hanameloana azy ireo, izay nameno ny tanan'ireo olona ireo. Ny fotsy kosa dia loko ny fahadiovana, maneho ny tsy fisian'ny heloko ny fandatsahan-drazany. Ka raha miha-keloka sy mibebaka zany ny olona anankiray dia ho foanan'Andriamanitra helony rehetrarehetra, ho avelany elony. Tsy mila olona mpanelanela n'Andriamanitra rehefa manao an'izany ianao, fa enao mivantana no tiany ianao zany aminy. Amin'ny fotsotra, tsy mila fanamboamboarana. Efa fantany ane ny tena zava-misy ao anatinao hoe, fa tiany ianao mba hitsotra aminy. Tian'Andriamanitra ny hanovana antsika. Nampiasain'i Davida mpanjaka izany rehefa nitalao tamin'Andriamanitra ny hamelana ny fahotany noho ny nakany an'i Batseba sy ny namonoany any Orivadiny. Ndenge vakitsika ny fitalahona nataony ao Salamo 115:7 sy ny 7 no raisitsika. Fa azo novakina ny Salamo 115 manontolo maneho an'izany fitalahona nataony zany. Diovy sopa aho, ho afa-pahotana dia dio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Andininy fa 4 vonjeo afaka mivalindra ao Andriamanitro, Andriamanitro ny famonjena, iobo ny fahamarinanao ny vavako. Ahoana moa no nahatonga ny fanoloran'Andriamanitra amin'ny famelan-keloka ho fandresen-dahatra azy ireo hiala amin'ny lalany? Hitantsika ny tanjon'Andriamanitra raha ny teny mafy ny fampitandremana ny vahoakana izy.
tsy natao mba handavana ny olona izany fa mba amirenana azy ireo ho eo aminy indray. Andriamanitra tsy mpamaly faty fa Andriamanitra manafay mba hivirenany zanany eo aminy. Ny fanoloran'ny famelan-keloka no fandresen-dahatra mahery vaika indrindra na nohanany ny antsona lefany ho an'ny olony mba hanadio ny tenany amin'ny ratsy fanaony. Santonany amin'izany ny fomba nataon'i Jesosy raha namela ny elok'ilay vehivavy azo latanana ny jangajanga izy. Izaho koa tsy manameloka anao. Famelan-keloka ny dikan'izay fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Ny famelan-keloka ny fomba entin'Andriamanitra mba handresena lahatra ny zanany hiverina indray. Ilay vehivavy azo latanana ny jangajanga na azo famelan-keloka dia niova tanteraka ny fiainany. Izany koa no antony famelan-keloka tian'Andriamanitra tao amintsika. Hitantsika eto ny vokatry ny fanekena vaovao ambaran'ny faminaniana amin'ny Jeremia 9:30, 9:30 ka hatramin'ny 4:30, izay anehoana ny famelan-keloka ho fototry ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fo vaovao. Dia nge hovakitsika izay Jeremia 9:30 ka ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy, nitondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao no vadiny ho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy lalako sady ho soratako ao am-pony, ary izao Andriamaniny ary izy ho oloko. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy mahalala avokoa izy rehetra, hatramy kely indrindra ka hatramy lehibe indrindra ho Jehova, fa avelako ny elony ary tsotsarovako itsony ny fahotany. Ananatrosa hatrany ampiandohana isika, trosa izay tsy ho voalohantsika naoviana. Rehefa manetry tena kosa ianao, miaiky fa mila famelan-keloka amin'ny fahatsoram-potanteraka, tsy misy fiatsaram-belatsia, dia vonina ny andray ny zavatra rehetra izay azon'Andriamanitra omena ny famelan-keloka ny voalohany amin'izany, fa mafana ny trosa rehetra, tonga olom-baovao afaka manomboka fiainana vaovao indray. Izy amintsika re no tapa-kevitra anao izany fanandramana izany, ny tompony ombanao. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.